Zavatra androany nataontsika zany dia fizarana loka tamin'ilay lalao loka be pasika. Raha efa fantatritsika moa loka be amin'ny Orange Money dia zavatra efa naharitra hatramin'ny taona 2013. Dia tamin'ny mahazatra antsika dia loka be krismasy na loka be fidiran'ny mpianatra eo amin'ny mois d'octobre, septembre, novembre eo. Tamin'ity zany dia niezaka ny Orange Money mba hanakaiky foana ny mpanjifa nanao ny loka be amin'ny fotoana izay tena hoe misy famafisan'ny fihavanana amin'ny samy malagasy antsika. Izany hoe amin'ny fotoana izay sarobidy amintsika malagasy, anisan'izany ny pasika dia ho avy ihany koa ny loka be asaramanitra atsoatsy. Tamin'ity loka be pasika ity zany dia nentanitsika ny mpanjifa hampiasa ny tolotra Orange Money mihoatra ny 5,000 ariary. Rehefa nampiasa an'izay izy dia mahazo ticket anankiray afaka natao anatin'ny tombola. Ny olona anankiray afaka mahazo ticket maro tsy misy fetrany. Ny ticket amin'ny fandraisana anjara azontsika tamin'ity lalao ity izay naharitra nanomboka tamin'ny 3 avrila ka hatramin'ny 12 avrila teo 477,000 mahery ny ticket azontsika zany tamin'ity. Ny isan'ny mpandray anjara natolorantsika loka zany araka ny hitantsika teo dia ny loka lehibe avy amin'ny Sunny Hotel anankiray week-end en chambre familiale azon'ny mpanjifa ampiasaina hatramin'ny faran'ny volana septembre araky ny safidiny. Dia araky ny safidiny koa afaka misafidy izy na Sunny Hotel eto Antananarivo na Majunga na Tamatavy. Dia ny panier pique-nique moa satria araky ny lazaina teo dia mahavantana antsika malagasy rehefa paka ny hoe tsangatsangana rehefa lundi de Pâques sy lundi de Pentecôte. Dia izay nahatonga an'ilay symbole nirahana ny asa tamin'ny supermarché izay nanolotra antsika reny panier pique-nique reny zato ny isany izany hoe olona zato zany tamin'ireo mpandray anjara no misarihana nazahoana ny nahazo an'ireo panier zato ireo. Ny tena fampiasan'ny olona an'ilay Orange Money aloha matetika dia ny fifandefasana vola sy ny fanaovana recharge crédit. Hitantsika eto aloha zany izao dia matetika ny olona manana havana any amin'ny province, izany hoe lavitra ny toerana misy azy no tena mampiasa an'ilay Orange Money. Izay nahatonga ny teny teo tena ampiasan'ny olona azy aloha matetika dia ilay fifandefasana vola entre ny mpianakavy amin'ny resaka asa ataon'zareo koa dia ohatra hoe mandoa fournisseur izay alavitra dia ireny no tena fampiasan'ny client an'ilay Orange Money.